Dia ity indray ny vaovao azo atolotra ao antsika mahakasika ny rivo-doza Salanina voaray tamin'ny 10 anio 9 desambra 2020. Manon dia miaka-andrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 220 kilometatra isan'ora. Tamin'ny 7 teo ary dia tany amin'ny 580 kilometatra avaratra tsy nana full point noho nisy ny fohibeny. 580 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiditra mahatratra 70 kilometatra isan'ora. Tombanana hipaka tanety izy raha pitsy vao maraina be ka tsy tombontsoany ny heriny. Noho izany dia mivoatoy izao manaraka izao ny filazana mahakasika ny rivo-doza. Filazana loza mitataona, filazana miloko mena ho an'i Sainte Marie, Mananaravaratra, Soanieran'Ivongo, Feno Rivo Atsinanana, Vavatenina ary Toamasina voaloha sy faharoa. Filazana loza manambana na ny loko mavo kosa ho an'i Maroantsetra, Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Moramanga, Brickaville ary Vatomandry. Foana kosa filazana voaray indreto distrika manaraka ireto dia ny distrikan'ny Mandritsara sy Antalaha. Dia mbola entanina hatrany ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotony.